eto amin'izao toerana masina izao, toerana natokantsika hanompoana an'Andriamanitra amin'ity alahady maraina ity. Miarahaba antsika rehetra izay any tokantrano ihany koa ny fiadanan'ny tompony ao aminareo tsirairay avy. Ndao tsika hiaraka hitsangana dia hivavaka tsika hametraka an'izao fotoan'izao eo am-pelantanan'Andriamanitra mba tena hisy ny voninahitr'Andriamanitra ane izao fotoan'izao ary ianao raha ho tonga eto androany, ianao raha manaraka an'izao fotoan'izao any tokantranonao dia tena hoe handray avy amin'ny tompo ianao androany. Ahondreo ny lohanao, akopio ny masonao dia sokafo ny vavanao dia ndao tsika hiaraka hivavaka. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra o, mankasitraka anao izahay, manome voninahitra ny anaranao ihany koa izahay amin'ity maraina ity. Tonga indray hanompo anao eto amin'ity toerana ity, tonga indray hitady ny tavanao. Misaotra tompo fa mbola navozinao ny rivotra iainanay, mbola nomenao tombonandrom-pahavelomana izahay, ahafahanay mitady ny tavanao ary ahafahanay manavao ny fanoloran-tenanay eo anatrehanao. Izao fotoan'izao tompo ny tanteraka dia izay ny sitraponao, ka dia akina feno am-pelantananao ny zavatra rehetra izay ho atao eto ary ny fonay tsirairay avy ane raha hideranao, raha hivavaka aminao, raha ninona zavatra ataonay eto androany dia tena hoe ho ankasitrahanao avokoa izany raha maly ny vavakay ane ianao androany. Fanay masino miaraka aminay eto ianao androany, tsy totoso izao fotoan'izao raha tsy ianao mihitsy no migidehanay, raha tsy ianao mihitsy migeren'ny zavatra rehetrarehetra eto dia manasa anao izahay hoe raha kofy izao fotoan'izao ho fenona amin'ny voninahitr'Andriamanitra ihany koa ane izao fotoan'izao satria ianao nefa mitarika anay, ianao nefa mitantana anay fanay masina. Fa ny devoly rehetra kosa tsy manana toerana eto amin'ity toerana ity androany, didina hiala amin'ny anaran'i Jesosy, hiala ny fanaratsy rehetrarehetra izay mamatotra ny fon'ny olona, mamatotra ny sain'ny olona, mahatonga ny olona tsy hifantoka amin'Andriamanitra androany. Hiala amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izay rehetrarehetra eto androany dia tsofina rano, ody amin'ny fifaliana rehefa tonga ny fotoana firavana, feno fiadanana ary tena hoe hifaly amin'Andriamanitra raha hidera azy androany ary hafaly an'Andriamanitra ny zavatra rehetra izay ataona eto. Dia mankasitraka betsaka Andriamanitra, misaotra indrindra Jesosy mankasitraka fanay masina. Aleluia, amen. Androantsika dia ndao tena hideran'i Jesosy. Hideran'i Jesosy tsika satria be dia be ny zavatra nataony teo amin'ny fiainantsika, tsy vitantsika rery izany fa tena hoe izy mihitsy ny mombantsika dia ndao tsika tonga dia hidera azy androany. Ao anatin'ilay hira anankiroa voalohany dia tena hoe hifanentantsika hoe tena mila mideran'i Jesosy eo an-kianja nataontsika voalohany avy eo fiderana tsy olana ataontsika voalohany avy eo an-kianja ny fiderana. Dia raha ho amin'ny fonao rehetra Jesosy dia raha ho amin'ny feonao izy dia raha ho amin'ny tananao izy dia raha ho amin'ny tongotrao izy izay rehetra nananao ka nomeny anao dia hoe ny fiderana azy izany androany. Falina no ideranas, ao fiubina no mancala zaina, e cigareta no iraisai, idera mafira e tomonena, ante a cana na epunidi, a maua se vai na cigareia. Macam saya itu ya sannya diriku mariniwan aku ketika ideana yuciulan macam saya itu ya sannya diriku mariniwan aku ketika ideana Falina no ideranas, eu arae, e alawasi, e cigareta no tutunide, e urana, e uneanzera.
saina isikati yarite yaradi fidelana yutiula acham saya itu ya yang terdiru hari ini aku ketika iterana fidelana yutiula acham saya itu ya yang terdiru hari ini aku ketika iterana Macam saya itu ya yang terdiru hari ini aku ketika iterana fidelana yutiula macam saya itu ya yang terdiru hari ini aku ketika iterana fidelana yutiula macam saya itu ya yang terdiru hari ini aku ketika iterana fidelana yutiula macam saya itu ya yang terdiru hari ini aku ketika iterana Tatsika mbola itu iteran'ny tompiany eto akanjany federantsika zao samy hafa fiavinana zana ianao fa iray ihany tsika ao antompiky fiavina fafinony ray eo nandraisanay lefanay mampifankatia mampifandray eo ankanja fiderany ray samy hafa fiavina fafinony ray eo nandraisanay lefanay mampifankatia mampifandray fiderana patakalipa nasanakoao sua awandani chao eu no toerana mandrakizay amipifalina awatanundrai eu ankanta fiderani rai refa tudo sua awandani chao eu no toerana mandrakizay amipifalina awatanundrai fiderana Ile tu boutique Abela wanzaka Fiderana Patakalipa Ile tu boutique
Ile tuputsike Sesoso manoni lapa Nufiderana Matakani patanga Ile tuputsike Amin'izao fotoan'izao dia rehefa avy mifanentantsika ndao tsika hitodika amin'i Jesosy ndao tena omentsika azy ny dera ny laza ny voninahitra mandrakizay dia mba ahafahanao tena mifantoka tsara amin'i Jesosy dia raha mety dia akipio ny masonofinao dia asandrato ny tananao dia teneny Jesosy androany hoe ny dera omeko anao Jesosy tsy omenao an'izaniza ny dera fa omenao an'i Jesosy reny averibereny zany hoe ny dera omeko anao Jesosy ny saotra omeko anao ny fiderana tsara indrindra dia omeko anao ihany koa zany androany fiderana izay asandratra satria amfona rehetra nanolorana azano anao satria mendrika hoderaina ny anaranao Jesosy lazao am' Jesosy hoe saotra omenao azy ny fiderana tsara indrindra dia mbola omenao azy Wow.
toy izao trano te akao amin'ny fanahy masina, toy izao trano te akao any Jesosy. Misaotra Tompo, lehibe ny fitiavanao anay, ka afaka nanompo anao tamin'ny alalan'ny hira toy izahay, ka dia miondrika eto anatrehanao ray, miondrika eto anatrehanao fa tsara ianao, mino izahay fa anao zavatra lehibe ianao amin'ity fotoam-pivavahana androany ity, ary na dia ireo namanay any tokantrano manaraka izao fotoana izao azy dia inonay fa isy famangina manokana ataonao any. Halleluia. Misaotra Tompo. Amen. Maka toerana daholo tsika rehetra. Halleluia. Amin'izao fotoana izao dia anokana fotoana indray isika anaovana vavaka, ka ny vavaka iarahantsika manao androany dia vavaka mba handraisantsika ny fanahy masina, ny marimarina kokoa mba hatokantsika vita batisa ny fanahy masina. Amen. Matomo resanao anaty Baiboly ny amin'ny fanahy masina na ny amin'ny batisa fanahy masina dia satria misy fabangana ny fiainana kristianina eo amin'ny lafiny ara-panahy. Ena dia atao hoe eo amin'ny lafiny maha-olona antsika azy raha ohatra ka kristianina isika, fiangonana kristianina isika, kanefa tsy mbola nilatsahana ny fanahy masina na ihany koa hoe tsy mbola vita batisa ny fanahy masina. Ary rehefa milatsaka fanahy masina na batisa fanahy masina mamita antsika dia hoy ny Baiboly hoe ampiteneniny amin'ny fiteny tsy fantatritsika ao anatin'izany. Ary mbola zava-dehibe ihany koa ny resaka hoe fitenenana fiteny tsy fantatra, ka hivavaka ho amin'izany isika. Fa mialohan'izay aloha dia andao hamaky Baiboly isika mba ho arako tsara mihitsy ny tian'Andriamanitra atongavana amin'ity andro androany ity. Vakintsika amin'ny Baiboly ato amin'ny boky ny Asin'ny Apôstôly toko 10, vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny voasoratra eo amin'ny 4:7 ka hatramin'ny 9:7. Toy izao ny voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy. Vakiko ato amin'ny écran le izy. Raha mbola nilaza zany teny zany Petera dia latsaka tamin'izay rehetra nandray ny teny ny fanahy masina. Eo aloha dia fa ahitana zavatra tena mahagaga. Teo ampitoriana teny Petera, teo ampanambarana ny filazantsara Petera. Dia hoy ny Baiboly hoe latsaka tamin'izay rehetra nandray ny toriteny Petera ny fanahy masina. Matetika ny mahazatra antsika ao anatin'ilay fotoana miaraka mivavaka iny no milatsaka ny fanahy masina, na ao anatin'ny fotoana hoe ametra amin'ny mpanompon'ny Andriamanitra tanana no milatsaka ny fanahy masina. Fa tamin'ity indray mandeha ity tao anatin'ny fotoana nitoriana ny tenin'Andriamanitra no nilatsaka ny fanahy masina. Ary nilatsaka tamin'izy rehetra. Androany zao eto tompontsika miaraka amintsika eto izy. Raha mangetaeta ny andray ny fanahy masina ianao, mangetaeta ny atao batisa fanahy masina ianao, dia araka nitranga io no ataon'ny Andriamanitra miseho amintsika amin'ity androandroany ity. Isika rehetra dia andray ny fanahy masina ary vita batisa fanahy masina. Dia toy izy nandray le teny 9:7 hoe ary talanjona ny mino izy amin'ny voafora izay niaraka tamin'ny Petera satria nilatsaka tamin'ny jentilisa koa ny fanomezana dia ny fanahy masina. Gaga re jiosy mpino kristianina, gaga ry zareo ma tsy nieritreritra fa ry zareo jiosy ihany rehefa tonga mpino kristianina no natao andray ny fanahy masina, natao vita batisa fanahy masina. Gaga ry zareo satria ay ve ny jentilisa ihany koa rehefa mangeteta an'Andriamanitra,
rehefa mino jesosy rehefa mandrain jesosy dia omen'andriamanitra fanay masina ataon'andriamanitra vita batisa fanay masina io voasoratra io ary talanjona ny mino isan'ny voafora zay niaraka tamin'ny petera zany hoe ireo ekipa ny petera satria nilatsaka tamin'ny jentilisa koa ny fanomezana dia ny fanay masina. Inona ny antony natoka azy ireo talanjona satria nandre ny sofina nahita ny masina inona ny sofina inona ny hita masina andiny fa enina ny fapolo fa nandre azy andreo jentilisa ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy nakalazan'Andriamanitra izy satria nandre andreo jentilisa ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra izy sady nakalazan'Andriamanitra. Ka ny tiako tsindriana zany dia izao rehefa milatsaka amin'ny fiangonana ny fanay masina rehefa ataon'Andriamanitra batisa amin'ny fanay masina ny mpino kristianina dia ny famantarana voalohany indrindra sady anisan'ny lehibe indrindra dia izy ampitenena amin'ny fanay masina amin'ny fiteny tsy fantatra sady ao anatin'izay mankalaza an'Andriamanitra. Mbola maky baiboly indray tsika Asin'ny apôstôly toko 8 dia andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahenina. Ato amin'ny écran ihany no vakiko. Ary raha mbola tany Korinto Apôlôsy dia nitetiny tany ambony Paoly ka tonga tany Efesôsy dia nahita mpianatra sasany teo izy ka nanao taminy hoe nametraka fantany samy Paoly tamin'ireo mpino kristianina efa niraisinareo va ny fanahy masina fony voaniny ianareo. Zay ny fantany napetraka amin'ny Paoly dia gagagaga reto mpino kristianina tao Efesôsy napagaga azy dia hoe fanga tsy efa nandray fanahy masina ve tsika raha voanino an Jesosy raha vao nandrain Jesosy rehefa nandrain Jesosy dia namanandray fanahy masina fanga tsy zany le izy dia nianana ry zareo toy izantsika ny famakiana teny fa ireo nanao taminy hoe tsy renay akory fa ifanomena ny fanahy masina farany namaly tsotsotra zareo tsy mbola renay fa efa nomenanay ny fanahy masina. Dia ho Paoly andininy fa manaraka 17 ho amin'ny inona ary no nanaovana batisanareo dia hoy ireo ho amin'ny batisan'i Jaona. Batisan'i Jaona no batisa nanaovana anay. Dia fa ho Paoly Jaona nazavain'i Paoly zany marina Jaona nanao batisa fibebahana ka lasa tamin'ny olona ino zay ho avy manaraka azy dia Jesosy. Ary raha nare zany izy dia nanapa-kevitra hoe aleo zay atao batisa ho amin'i Jesosy. Ary taorinan'izay vita batisa le tena batisa kristianina le batisa nasitrika atao anaty rano batisa atao amin'i Jesosy dia voasoratra io ndray manaraka inona natao amin'ny Paoly nametra amin'ny Paoly tanana reto mpianatra reto mpino kristianina atao Efesôsy. Ary rehefa nametra amin'ny Paoly tanana izy dia nilatsaka taminy ny fanahy masina. Rehefa nametra amin'ny Paoly tanana izy dia nilatsaka taminy ny fanahy masina. Inona ny pirofo? Ary ny teny tamin'ny teny tsy fantatra izy sady naminany. Tamin'ny ty indray mandeha ty zany dia nametra amin'ny Paoly tanana reto mpino kristianina atao Efesôsy dia nilatsaka ny fanahy masina. Lasa vita batisa ny fanahy masina ry zareo satria nampitenena ny fanahy masina tamin'ny teny tsy fantatra sady naminany. Zao ny teniko taminareo teny am-boalohany misy fahabangana be hoy ao ny fiainana kristianina amin'ny lafiny ara-panahy na dia amin'ny lafiny maha-olombelona azy. Raha ohatra ka mpino kristianina le olona fiangonana kristianina le olona kanefa tsy mbola nilatsahany ny fanahy masina na ihany keo hoe tsy mbola vita batisa ny fanahy masina. Ka androany zany tena entanina daholontsika rehetrarehetra mba angetaeta ndray ny fanahy masina angetaeta ho vita batisa ny fanahy masina. Raha ny zavanisy tao amin'ilay tanàna Jentilisa
dia nandray fanahy masina izy rehetra raha mbola ntoroteny Petera ary dia niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra izy rehetra sady nankalaza an'Andriamanitra. Dia tao amin'ny fiangonana tao Efesosy indray nandray fanahy masina vita batisa fanahy masina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra sady naminany. Androany ny programan'Andriamanitra zay miaraka amintsika eto satria araka voalasan'ny Baiboly eto Jesosy miaraka amintsika eto Jesosy ny ao am-pon'Andriamanitra dia hoe amin'ity androandroany ity andatsana fanahy masina mpino rehetra, atao vita batisa fanahy masina mpino rehetra ary vonona mihitsy fanahy masina ampiteny antsika rehetra amin'ny fiteny maro samihafa amin'ny fiteny tsy fantatra. Halleloia. Fahasoavana ange zany ianao za manaiky adalain'ny devoly na rebireben'ny devoly zay mpandaingy mpamitaka milaza zavatra tsy marina dia mpitahoriny ianao hoe aza miteny amin'izany fiteny tsy fantatra zany. Fa maninona teny devoly no ekanao fa marina fa ny teny nataon'Andriamanitra lazanao tsy marina. Dinio kely so sanatrika animba loafitsika io ny lafinaram-panahy sy ny lafinaram-piainantsika izany. Fa isika maha-olon'Andriamanitra antsika dia mino izay voalazan'Andriamanitra, mino izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra ary zay mahatonga antsika tokony angetaeta amin'ity androandroany ity andray ny fanahy masina mba ho vita batisa fanahy masina ka arahana fitenenana teny tsy fantatra avy eo. Halleloia. Dia mikasy any amin'ny teny tsy fantatra indray azavaiko aminareo Korintiana voalohany toko faha 7:10. Korintiana voalohany toko faha 7:10 dia zao ny voalaza eo amin'ny 9:2. Fa zay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia tsy miteny amin'ny olona fa amin'Andriamanitra. Fa amin'ny fanahy no hitenena zava-miafina ka tsy misy olona malala. Rehefa milatsaka amin'ny olona na milatsa vita batisa milatsaka amin'ny olona fanahy masina na vita batisa fanahy masina ny olona anankiray dia mpitenena amin'ny fanahy masina amin'ny fiteny tsy fantatra. Dia izy miteny tsy fantatra iny ny Baiboly ilay nivakiana teo dia tsy miteny amin'ny olona ary tsy miteny amin'ny tenena akory aza izy fa io voasoratra io fa miteny amin'Andriamanitra. Zay zany ianao rehefa miteny amin'ny teny tsy fantatra tsy miteny amin'ny tenanao, tsy miteny amin'ny olona fa miteny mivantana amin'Andriamanitra. Aferanao malokana sy Andriamanitra le izy. Dia voasoratra hoe fa amin'ny fanahy amin'ilay teny tsy fantatra no hitenena ny zava-miafina ka tsy misy olona malala. Zany hoe isika mivavaka zany ianao ka mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra dia manambara zava-miafina amin'Andriamanitra fa tsy misy olona malala ho ny Baiboly. Manambara zava-miafina amin'Andriamanitra. Dia vakitsika indray ato amin'ny Romanina toko 9. Romanina toko 9 dia ny 9:20. Ary toy izany koa ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika fa tsy fantatsika zay vavaka tokony ataontsika fa ny fanahy no mifona ny fitarainana tsy azo tononina. Misy fotoana zany dia tsy haintsika mihitsy vavaka ataontsika io. Misy olona tokony hoe tsy hamambavaka, ohatra hoe ny tenanao, ohatra hoe mivatinao, ohatra hoe ny ankonanao, ohatra hoe misy mpino any dia tsy ao an-tsainao ny vavaka ho azy. Fa Andriamanitra nefa tia hampiasanao hoe ianao no tiany anao vavaka fifonana ho an'ny tenanao na ho an'ny vadinao na ho an'ny ankonanao na ho an'ny mpino namanao na tsy haiko ho an'ny olon-kafa. Dia inona nataon'Andriamanitra? Ataony fanahy masina miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ianao. Dia tsy fantatra zany le tombavaka fa Andriamanitra malala le tombavaka. Io voasoratra io ary toy izany koa ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika fa tsy fantatsika zay vavaka tokony ataontsika fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononina. Dia verentsika indray ato amin'ny Korintiana voalohany toko 4:20. Dia zao voalaza eo amin'ny 9:4.
zay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia mampandroso ny tenany. Zay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia mampandroso ny tenany. Zany hoe tsika zany rehefa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ihany koa dia mampandroso ny tenantsika, mandroso ara-panahy kokoa ny olona zay latsany fanahy masina na vita batisa fanahy masina ka arahana fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra, mandroso kokoa, afaka nianana toepanatsara kokoa izy. Zay no voalazany baiboly. Ary zany no antony atoko amin'ny Paoly apôstôly nijoro vavolombelona ato amin'ny Korintiana voalohany toko 4:10 andiny 9:20 hoy izy, misaotra an'Andriamanitra aho fa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra mihoatra no ianareo rehetra. Zany hoe raha samy mpanompon'Andriamanitra, raha samy mpino kristianina izao Paoly dia mahery miteny amin'ny fiteny tsy fantatra mihoatra no ianareo rehetra, ka dia misaotra an'Andriamanitra ny amin'izany aho. Dia izay fahasoavany izay zany no tian'Andriamanitra ho tantarahana amintsika amin'ity androany ity. Ary tsy misy angarana eto fa tsika rehetra ho natao programan'Andriamanitra, natao handray ny fanahy masina, natao vita batisa fanahy masina, ary arahana fitenenana fiteny tsy fantatra ilay fanahy masina milatsaka eo amintsika. Hivavaka ho amin'izany tsika amin'izao fotoana izao. No zany dia oka tena ngetaeta ianao, oka tena ngetaeta ianao, fa akoatra n'ilay hoe fitenenana fiteny tsy fantatra, maro be mihitsy rehefa soavana ampomban'Andriamanitra ny olona rehefa milatsaka amintsika fanahy masina na vita batisa fanahy masina isika, maro be mihitsy. Raha ny voalaza amin'ny baiboly dia amin'ny karazana ireo zava-panahy ampanarahan'Andriamanitra atsika rehefa milatsaka amintsika fanahy masina na rehefa vita batisa fanahy masina tsika. Ohatra, afaka maminany ianao, tsy ampozina, lasa mpaminany ianao. Amen. Afaka ny anana an'ilay fahasoavana manasitrana ny marary ianao. Ahoana moa no afana manasitrana ny marary ianao olona tsotra, fa rehefa milatsaka aminao fanahy masina, vita batisa fanahy masina ianao, arahana fiteny tsy fantatra, dia azon'Andriamanitra ampiasaina hoe ianao taoko mpanasitrana ny marary. Afaka manafakagana ianao. Halleluja, halleluja, amin'ny karazany. Ka hoy aho hoe asakasakareo izay tsy angetaeta ny andray ny fanahy masina amin'ity androandroany ity. Fa raha ny faniriako, tiako tsika rehetra andray ny fanahy masina ary samy ho vita batisa fanahy masina. Amen. Eo mpipetrahana azy dia anao hira anankiray isika, tompoka siho indray, akipitsika amin'ny masontsika, tena mifontsika manontolo mihitsy, nanaovantsika ilay hira. Vita ny hira dia aoka hivavaka isika, ianao aza matahotra ny andray ny fanahy masina, ary indrindrindrindra aza matahotra ny teny amin'ny fiteny tsy fantatra. Tsy ny teny devoly no tokony ekenao fa marina, fa aoka ny tenin'Andriamanitra no ekenao fa marina. Amin'izay Andriamanitra tsy malahelo, amin'izay Andriamanitra tsy malahelo. Anao hira isika, vita izay dia hiaraka hivavaka daholo tsika rehetra. Akipy masinao anatin'ilay hira irana manao. Akipy ihany masinao, misaotra tompo. Zay aminay ny fanahy masina raha ohatra ka azonao atsakana ny tanana dia atsangano mihitsy, anehoanao ny etaetanao sy fanirianao ny andray ny fanomezana teny fanahy masina. Kami patekosta tumpuoni di lupa di fiala. Akbian masuk
Avy mameno ianay. Haleluya. Avy manabatisa anay amin'ny fanahy masina anao. Haleluya. Izay rehetrarehetra atao mandray ny fanomezana valinao Andriamanitra. Haleluya. Amen. Efa afaka mivavaka ianao, afaka miteny tsy fantatra ianao, afaka mihira ihany koa amin'ny teny tsy fantatra ianao. Toboaka sy hoitrany. Vitrai di fana saya minai di fana masina tuni tami pante posta tubuo di dova Baca kalian tananau. Haleluya. Api fanai masino Haleluya. Anda cakap fanai yang sekali dan Tuhan. Amin tapatisa jika fanai masino. Andao hivavaka dahotsika rehetra. Ary andao andray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Areo ka ho vita batisa fanahy masina androany isika rehetra fiangonana tonga eto. Raisy zany dia aza matahotra ny teny avy teny tsy fantatra. Haleluya. Haleluya. Matasaka fanahy masina amina rehetra ianao. Manao batisa fanahy masina ana rehetra ianao. Andray zahay. Amen. Amen. Haleluya. Orla isa traya ko mandaksa. Ny fanahinao masina meno anay. Izy no andrakotra anay. Ho feno hera fanahy masina izay. Anao batisa anay ny fanahy masina anao. Hitena avy tia izay tsy mbola anay izay. Andray fahasoavana izay. Iaino anaty fiainana misy famezam-pahasoavana sy famezam-panahy izahay. Haleluya. Amen. Toy izy mivavaka mbola mitohy ny fandatsan'Andriamanitra fanahy. Mbola mahazo manantena ianao ny andray ny fanahy masina. No vita batisa fanahy masina amin'ity androany ity. Mbola azo manantena ny andray zany fahasoavana be zany ianao tonga eto. Haleluya.
Orla isatray atrako mandrakisa mandrakisany. Orla Andriamanitra lehibe sady magaga indrindra. Amen. 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 Hallelujah. 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 Misaotra Tompo, misaotra. Misaotra Tompo. Makasitraka anao zahay. Mame voninahitra anao zahay amin'ny anaran'i Jesosy. Hallelujah. Amen, 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 amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lehibe ny fahasoavanao, lehibe ny famindraponao. Lehibe ny fahasoavanao, lehibe ny famindraponao. Hallelujah. Amen, 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 amen. Okay, teny avy teny tsy fantatra ianao. Miteneny. Fa zay miteny avy teny tsy fantatra dia tsy miteny amin'ny olona, fa miteny amin'Andriamanitra. Miteny zava-miafina amin'Andriamanitra ianao, ka tsy misy olona mahalala. Halleluja. Zay miteny avy teny tsy fantatra, mampandroso ny tenany iny. Toka mandroso ianao, mila olona takizany Andriamanitra ankehitriny. Halleluja. Halleluja. Usutro mitina etu amico iana no futura ni fandreseku. Ustro mitina ianao. Usutro Mitina fanay masina. Mitina fanay masina. Mitina re. Fanay masina. Mitina. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Tianay rehetra ho amin'ny tantara vaovao ianao. Tianay rehetra ho amin'ny fiainana vaovao ianao. Ka dia tanteranao tamin'ity androandroany ity ny fantatsanao ny fanenao masina, ny fanaovana batisa anay amin'ny fanay masina. Ka dia misaotra Andriamanitra, misaotra. Halleluja. Amen. Dao hiteka ho an'ny Tompo isika. Avy hatrany dia ometsika toerana aloha reto tarika fiderany reto fa maki baiboly isika ato amin'ny Matthieu toko faefatra amby roapolo. Matthieu toko faefatra amby roapolo. Dia vakina ny andininy faharoa amby telopolo ka hatramin'ny andininy fa efatra amby efapolo. Samy manaraka ivoasoratra amin'ny écran io lay teny vakiny.
ary mianara ny fanoarana ny amin'ny aviavy raha vao manaraka ny ratsana ka mandravina dia fantatrareo fa efa akaiky ny loataona. Tombona be mihitsy zany a. Dia takizany koa ianareo raha vo hitanareo zany rehetra zany dia aoka fantatrareo fa efa akaiky eo ambaravarana izy, zany hoe Jesosy Kristy. Dia tiantsika le teny andiny faharoa amby fapolo koa amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro hiavian'ny tomponareo, nefa aoka fantatrareo izao raha fantatry ny tompontrano ny fiambenana, raha fantatry ny tompontrano ny fiambenana amin'ny alina izay hiavian'ny mpangalatra dia ho niambona izy ka tsy namela ny tranony ho tamina. Koa miomana kosa ianareo fa amin'izay ora tsy apozinareo no hiavian'ny zanak'olona. Avy amin'ny alalan'izay teny no vakiana izay no akatsika fampahiresana sy fanantanana be amin'ity androandroany ity. Noho izany dia mitaonanareo aho andilatsofina ary indrindraindrindra miandraina ilay teny ary miandeha araka ilay teny izay ambaran'Andriamanitra amintsika fiangonana. Na ho antsika eto na ho anareo any tokantrano izany teny ambara izany. Aoko fantatsika rehetra ry fiangonana malala manarika ty fotoan-dehibe ity fa efa manitsaka ny vaninandro farany isika taranaka io. Averiko indray, aoko fantatsika rehetra ary meteza anaikana fa marina zany zavatra lazaiko aminao zany. Efa manitsaka ny vaninandro farany isika taranaka io. Dia ao anatin'io vaninandro farany io dia izao tsy ela intsony dia ho avy Jesosy. Ho avy Jesosy aka sy apakatra reo izay tena azy. Ho avy Jesosy ka ametraka ny olony ho ao amin'ilay toerana efa namboariny Jesosy ho an'ireo izay tena azy. Ary ho avy koa Jesosy ka anome an'ilay fiainana mandrakizay arak'izay efa nampanantenan'Andriamanitra ray antsika zanak'olombelona. Zao ny zanak'olombelona rehetra tian'Andriamanitra daholo. Tsy tiany na viaja na classe sociale manao ahoana na classe sociale manao ahoana misy an'izany olo zany, na firasanana manao ahoana na firasanana manao ahoana misy an'izany olo zany. Zay no aton'ilay teny Jaona 3:1 manao hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao. Zao tontolo zao no nitiavany fatratra ary miporofo fa tena tiany ny olombelona dia nomeny ny zanan'ilay tokana, natolo ny zanan'ilay tokana, natao solona teo ambony hazo fijaliana zanan'ilay tokana, nalatratra teo ambony hazo fijaliana zanan'ilay tokana. Ny tanjon'Andriamanitra amin'izany dia hoe zay rehetra mino ny zanako, zay rehetra mandray ny zanako, zay rehetra manana ny zanako dia ny tanjoko ny aminy tsy ho very mandrakizay izy fa kosa ny anana ny fiainana mandrakizay. Tsika rehetra toka eto zany zao ao anaty programan'Andriamanitra dia ny hoe ny anana fiainana mandrakizay. Antoke vakitsika ny teny nataon'i Jesosy Jaona 5:12 teny nataon'i Jesosy andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo. Zao ny voasoratra: aza malahelo ny fonareo minoa an'Andriamanitra ary minoa akoho. Nisy fotoana na alahelo be mihitsy ho fon'ireo mpianatra satria eny ny sofonjareo avy amin'ny vavan'i Jesosy
fa andeha Jesosy, andao azy ireo Jesosy. Tena alahelo zareo hoe tena dia ahoana zany? Dia ho rery ve tsika? Dia ho kamboty ve tsika? Dia ho Jesosy, aza malahelo fonareo mino an'Andriamanitra ary mino aiko toyny. Andiny faharoa, ao an-trano raiko misy toerana maro. Raha tsy zany dia efa laza taminareo aho fa andeha amboatra fitoerana ho anareo aho. No azavainy Jesosy tamin'ireo mpianatra hoe ao an-trano raiko, ao an-trano rainareo izy misy toerana maro be tsy tambo isaina. Tena hoe maro be tsy tambo isaina. Dia za io andeha, dia andeha ho any amin'ny raiko aho izy. Dia araka voasoratra io, anamboatra fitoerana ho anareo, anamboatra le toerana ho vatanareo. Satria ianareo ihany koa tsy janona ela eto ambony ty tany ety, fa tsy maintsy ilozanareo ty tany ety. Ary fotoanandro anankiray dia toy izantsika ny teny, ary andeha amboatra fitoerana ho anareo aho, dia ho avy indray ka andray anareo ho any amiko. Ho avy azany ho Jesosy, dia ho raisiko anareo ho any amiko, ho ampiakariko anareo ho any amiko, ka zay hitoerako no isanareo, zay hitoerako no hitoeranareo ihany koa. Amen na? Amen na? Ry havanao, tena fahasoavana lehibe miandry antsika zay fotoan-dehibe zay hoe ho avy Jesosy ary aka zay rehetra azy sy apakatra zay rehetra azy, dia hoentiny any amin'ny trano ray zany olo zany, dia apetrany ao amin'le toerana zay efa namboariny Jesosy. Ho fisaorantsika an'Andriamanitra ry havana, andeontsika hiteka an'Andriamanitra. Raha ho ahy dia mety zany tehaka izany, fa raha ho an'Andriamanitra tsy ampy zany e. Fahasoavana beka zany hoe hoentiny Jesosy any amin'izay misy ny ray, any amin'ilay toerana namboariny ianao hoe ataovy mafy any tehaka. Amen. Amaky Baiboly indray isika, Tesaloniana voalohany toko fahaefatra, andimy fahatelo ambin'ny folo, arao ny voasoratra. Fa tsy tena tsy fantatrareo rahalahy ny amin'izay mody mandry, mba tsy halolovanareo tahaka ny sasany zay tsy manana fanantenana. Entre parenthèse, eto zany Paoly dia tena mampahery, mampionina antsika pino. Raha misy amintsika manana olona akaiky fontsika ka hoe maty nantao ty tany ity, dia ho Paoly apôstôly manao hoe allo azavaiko aminareo ary le izy mba tsy alahelo anareo, mba tsy alahelo tahaka ny gentilisy, tahaka ny olo zao tontolo zao zay tsy manana fanantenana. Fa itsika pino Paoly, tsika pino kristianina io dia manana fanantenana. Reo olona akaiky fontsika ka hoe maty, raha ny marina tsy aiza misy azy fa avy hatrany dia fa voman'Andriamanitra ho azy le toerana ao amin'ny ray. Ka tsara ny afantaranareo zany. Za zany raha miteny zany tsy hoe azantomany ianao raha maty ny vadinao na zanakao na ndray aman-dreninao, tsy dia any loatra le izy, fa ianao aza mamoy fo, aza kivikivy, aza very fanantenana. Fa niava antsika ny olo akaiky fotsika zay maty kapino izy, kapino kristiana izy, tena olon'Andriamanitra izy, efa lasa alohantsika any amin'izay misy an' Jesosy izy. Halleloia, halleloia. Nisy mpino kristiana anankiray mantsy tamin'ny fotoana nahafaty ny zanany, tamin'ny fotoana naparary ny zanany aloha, dia tena mafy taminy nandrenesany fa ho faty afaka volana ny vitsivitsy io zanany io. Dia tonga tokoa ny fotoana maty le zanany, dia hitan'izao mihitsy ny fanan'le zanany niala tao aminy. Dia ho le zanany tamin'ireny lasa aneny lasa andeha aozy izy veloma, zay toa dia maty le zaza.
nalahelo izy tamin'izany nalahelo izy vady dia nivavaka ry zareo rehefa tao mpivavahana dia nahazo afatra avy any an-danitra izy dia zao ny afatra tonga avy any an-danitra teo aminy asa malahelo ianareo fa efa tonga somatsara aty aminay izy halleloia halleloia faly ny ray faly ny zanaka faly ny anjely fa teraka somatsara tao amin'ilay mandrakizay lay nanaovan'Andriamanitra programa ho amin'izany fa ny olona tety ambony tany no somary nalahelo ka zay ny tenin'ny Paoly manao hoe fa tsy teny tsy fantatrareo zalahy ny amin'izay mody mandry mba tsy alalaovanareo tahaka ny sasany zay tsy manana fanantenana toizatsika amin'izay le teny fa raha inontsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsakany indray dia toy izany koa no hitondran'Andriamanitra zay fa nodimandry tao amin'i Jesosy hiaraka aminy fa zao no lazainay aminareo amin'ny teny tompo isika zay velona ka mbola mitoetra mandra-piavon'ny tompo dia tsy mba hialoha zay fa nodimandry tsy akory fa ny tenan'ny tompo no hidina avy any an-danitra zany hoe ho avy zany Jesosy amin'ny fiantsony sy ny fian'ny arikanjely ary ny torapetran'Andriamanitra ka zay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana voalohany ary rehefa afaka izany isika zay velona isika zay eto androtra kely ka mbola velona somatsara ary mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy hoenina amin'ny rahona hitsehana ny tompo any amin'ny abakabaka dia zao ny voasoratra dia ho any amin'ny tompo mandrakariva isika halleloia tsy eto ambody tany ety no fonenana mandrakizay ho atsika ary tsy ao am-pasana ihany koa no fonenana mandrakizay ho atsika fa olona mandalo isika eto ambony tany vahizy mpivahiny fa ho avy ny andro isehony amin'ny raolanitra Jesosy ary apakatra reo zay azy ary anome toerana andreo zay azy ao an-tranony ray ao amin'ilay toerana efa namboarin'i Jesosy ka amin'ny anara Jesosy tsofoko rano ho tafita ho amin'izany avokotsika rehetra ho tafita ho amin'izany ianao asoteka fara zay mafitra mandeha Jesosy tia anay momba anay mandrakizay sa tsy zany ve halleloia dia manoloana zay fotoan-dehibe hiaviany Jesosy zay eny amin'ny raolanitra aka sy apakatra atsika zay tena azy manoloana zay indrindra dia hoy aho aminareo amin'ny mampanompon'Andriamanitra aoka hiomana tsara isika rehetra olombovonjy tonga eto aoka hiomana tsara mba tsy ho sanatry ka hoe kristianina ihany ianao efa natsoina tao amin'ny be sy maro ihany ianao hoe firy menadamo ianareo natokotokony firy nisan'ny mpianakavinareo kanefa ianao rery no natsoina ho amin'ny famonjena firy moa ianareo mpiaramonina ao an-tanàna ao amin'ny fokotany misy anareo aman-jato no amin'ny arivona kanefa ianao no natsoina ho amin'ny famonjena mba tsy ho sanatry ho iao ka hoe kristianina ihany ianao efa novojena ihany ianao kanefa very tahaka ny jentilisa na very tahaka ny olona zao tontolo zao ianao ny jentilisa mantsy na ny olona zao tontolo zao ny olona rehetra zay mbola anivelavalany Jesosy dia miandry azy ny fahaverezana mandrakizay zay ny voalaza ato amin'ny Apokalipsy 1:20 vakina amin'ny anaran'i Jesosy ilay teny zao ny voasoratra fa ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamon'olona sy ny mpijangajanga sy mpanao ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia anana ny anjarany ao anatin'ny farihy mirehetrafo sy solofara zany no antsoina hoe fahafatesana faharoa miteny azany aminareo mantsy aho satria tena possible ngery havany fa tsy resaka tena possible ny hoe mpino anao olombavonjy anao kanefa teoriana
dia tsy neken'Andriamanitra ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, tsy neken'Andriamanitra hiditra ao amin'ny tranon'Andriamanitra na ao amin'ilay toerana izay namboarin'i Jesosy, fa possible ny very. Zany ke ntika ny teny natao Jesosy Matthieu 7:20 hoe ahoana ho izy? Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra fanjakan'ny lanitra, fa zay manao sitrapondraiko izay ny an-danitra ihany. Zany ke dikan'ilay fanoarana nataon'i Jesosy mikasiny amin'ilay virjina folo hoe tovavy folo, tovavy ao anatin'ny fahadiovana, reo zany no samy natsoina daholo mba hitsenan'ilay mpapakatra. Zay ilay fanoarana nataon'i Jesosy. Dia satria naharitra elaela vao tonga ny mpapakatra, dia nidimy tamin'ireo ho Jesosy hoe adala, tsy mba niomana, tena tsy mba niomana, fa dia mieritreritra hoe mbola ela izy vao tena tonga e, mbola ela vao tena ho avy e. Rehefa tsy tonga maly sarotra ninona fa ho tonga androany. Tahaka ny fomba fitenin'ny olona sasany manao sangisangy ratsy hoe ary mba manao fotoangasy zao batsiray izao, fo vinny izy hoe tonga niditra teto Madagasikara nefa mbola any izy, satria misy fotoana tsaraka ny eritreretana ho azy ny fatokavan'ilay mpapakatra zay andrasanao. Dia tsy niomana le virjiny 5 adala. Rehefa tsy niomana tonga tapoka ny mpapakatra lasy zareo, zay vao ndeha vidy solika indrisy mandraverin'ny tany, efa nidy ny varavarana, nandondony, niantsoantso, nitaraina, fa saingy indrisy fandavana no natao azy ireo. Ho avy Jesosy, ho avy tsy ho ela Jesosy, efa mbiam-baravarana izy. Zay ny teny nataon'i Jesosy ilay Matthieu 7:20 vakitsika, efa mbiam-baravarana izy, tahaka fiavim-pangalatra amin'ny alina no fiaviny, tampoka be, tsy apozina, tsy neritreretina. Io nge tsy fantatra, za tsy hoe mpamina sakoka kiteny io androany arivo na rapitso na amin'ny heritaona, fa dia efa eo ambim-baravarana izy, tsy hoe lentsony dia ho avy izy, fa ny mety amintsika dia ny miomana ihany, mba tsy sy ny fanenena, mila miomana ihany. Amen. Amen. Ary anisan'ny fiomanana dia ny famonjena fiara-miangona. Io anisan'ny fiomanana, kanefa io ndray no ataon'ny olona marobe ambany zavatra, ataon'ny olona marobe kitoto. Le fiara-miangona. Vakio nge Hebreo 10:20 hoe ndeo vakitsika le izy. Alefa sur le technicien le soratra. Hebreo 10:20. Za mahafony fiara-miangona tahaka fanao sasany. Dia zao torevitra nomeny Baiboly, fa mifananara kosa ianareo, aoka ifanetana ianareo, aoka ifampahery ianareo, aoka ifampirisika ianareo, aza mijery arina tava ianareo. Fa mifananara kosa maika, satria hitanareo, fantatrareo fa miatombotra ny andro. Efa miakaiky ny fotoana hiavian'i Jesosy eny amin'ny raolanitra, apaka sy apakatra ireo izay azy, ka mba tsy sy fanenenana dia ataovy zava-dehibe ny fiara-miangona, ataovy mavesa-danja aminao ny fiara-miangona, aza atao akilabao ny fiara-miangona, aza vela izy zavatra hafa anakatsakana anao tsy hamonjy fiara-miangona, na tsara ny andro na ratsy ny andro dia tongava foana mamonjy fiara-miangona. Na fotoana alahady io, na fotoana andavanandro io, dia amboary foana ny programanao ahafahanao mamonjy fiara-miangona. Faly Andriamanitra rehefa tsara fiomanana tahaka izany ianao, faly izy satria azo miantoka fa ho tonga amin'ilay tanjony ianao, dia ianao isandreo olona ekena hiditra ao amin'ilay fiainana mandrakizay. Fa raha ratsy fiomanana ianao dia malahelo Andriamanitra, satria ny antony namonjen'Andriamanitra fanahinao ange, tsy hoe vonjena fotsiny fanahinao mba ho mpivavaka ato amin'ity figonana fiandrona kely, mba ho tonga eto foana, tsy izay mihitsy ny tanjon'Andriamanitra, fa ny vonjena ny fanahinao, ny tanjony ianao dia anisan'ny olona
ekena fa hiara onina amin'Andriamanitra mandrakizay ao an-danitra. Dia malahelo izy raha ohatra ka raha tia le tanjony sy tanteraka le tanjony satria ianao tsy niomana, ianao tsy nanoma teny dia varambariny taka ilay virjiny 10 adala ka mitandremo. Mila miomana dia n'izao tsika, mila tsara fiomanantsika mandra-piavin'i Jesosy dia aoka hiomana mandrakariva isika. Amen. Zao matsy elo tsara ny teniko amin'izao andro faran'izao dia manao zay azo atao ny devoly, manao zay anakiviana foana izy, anakiviana foana ny olon'Andriamanitra, manao zay ampiverenana lalana hatrany hatrany izy, manao zay ampiverenana lalana ny olon'Andriamanitra. Ary marobe mihitsy reo fomba entiny devoly manan-kivy, entiny devoly mampiverin-dalana, tena marobe mihitsy. Misy ireo namantsika zao efa babony devoly, efa kivy, efa niembra, efa niverin-dalana, ary hatramin'ity androandroany ity dia mbola manomana tetitetika ratsy devoly hitilitilinanao mba ho akivina ianao, mba ho atao miverin-dalana ianao. Zany zany ny zavatra ataon'ny devoly amin'izao vaninandro faran'izao. Ary zay no aty matoka Paoly apôstôly ny teny amin'ny Korintiana 2:10 ao, 2:12. Hoy Paoly, Korintiana 2:10, 2:12. Koa zay manao azy fa efa mijoro tsara. Inona ny tokony atao ho Paoly? Aoka izy tandrina fandrao lavo, aoka izy tandrina fandrao sanatria ka tsy ho tafita isan'ireo olona hitsenina an'i Jesosy amin'ny fotoan'andro atokavan'i Jesosy. Ary eto dia milaza fa tena fomba marobe mihitsy ny oetiny devoly manan-kivy ny olon'Andriamanitra sy misarika ny olon'Andriamanitra mba hiverin-dalana. Ohatra amin'izany zao tombona be ty teny ambarako aminareo ity, mitondra olana sy ady tsy evahana ny devoly eo amintsika olon'Andriamanitra, mitondra aretina tsy esitranina ny devoly eo amintsika olon'Andriamanitra. Dia normal nge tonga mifankiviny rehefa amam-bola maro amataonany ianao tsy afaka olana mihitsy, tsy afaka ady mihitsy, hoe amam-bola maro na amataonany ianao marary lava, tsy hay hoe maty, tsy hay velona, fa dia mararirary foana. Tena makivika mieritreritra an'izany kanefa zany ny atako ny devoly. Indraindray mampiverin-dalana nge ny fiaina tahaka izany kanefa zay ny atako ny devoly. Akoatran'izany manao sakana andreo valim-bavaka sy ireo fitahiana lomen'Andriamanitra antsika ny devoly. Tena sakana mihitsy ny valim-bavaka sy fitahiana. Efa niaran'izany nge le mpanompon'Andriamanitra anankiray atao hoe Daniely, ao amin'ny Daniela 12, 12 ka hatramin'ny 14. Lay anjely mihitsy no, lay anjely mitondra valim-bavaka no nijoro vavolomela tamin'ny Daniela. Ry Daniela, aloha tantarako aminao zava-nisy ny zavatra nitranga. Vao nanomboka mivavaka ianao ry Daniela dia efa henin'Andriamanitra ray ny fangatanao. Ary tamin'ny andro iny ihany dia efa namaly vavaka anao ny Andriamanitra ao, ary efa naniraka izy hitondra ty valim-bavaka ity. Fa izao ry Daniela, tena mpandehananao no sakanan'ny mpanjaka Persia. No sakana mpanjaka Persia, tonga saina amin'izany, lasa saina mihitsy amin'izany hoe tena zay zany ny fototsy ny problème mahazo ny kristianina maro, hoe ny vavaka, efa tena vavaka tamin'ny finoana, tsy azo ilay valim-bavaka. Efa ny zavatra goava-be nantenainy, tsy tanteraka ilay zavatra nantenainy. Ay, tena misy mpanao sakana zany ao, dia ny devoly. Ny tanjo ny devoly amin'izany, amin'izay ianao kivy, amin'izay ianao miemitra sy verin-dalana, dia ny mampalahelo
tsy tonga saina le kristianina, tsy tonga saina mihitsy izy misy kivikivy io amin'izy miemitra sy verin-dalana, tsy tonga saina izy mieritreritra ka manisy hoe raha kivy aho, raha miemitra aho manaraka ny hevitra ny devoly, dia ianao ve mieritreritra fa tsaratsara kokoa fiainanao amin'izay fotoana izay rehefa kivikivy anao sy miemitra, tsy voamay ve zava-doza? Zay ny matetika no tsy takatry ny kristianina maro. Ry havana malala, zao no teniko amintsika rehetra. Ady tsy maintsy hatrehantsika eto ambony tany izany zavatra tantaraiko izany. Fiainana tsy maintsy hatrehantsika izany. Ahoana Paoly? Timoty voalohany, toko fahatelo andiny voalohany. Ko fantatrareo. Fa any aparany ihany. Any aparany ihany. Zao vaninandro zao io lazain'io. Isy andro mahory eto ambony tany, isy andro mahory eo amin'ny isam-batan'olona. Ny devoly no fototra hitondra zany andro mahory izany. Any amin'ny apokalipsy toko 12 andiny 12 dia zao no ampianaran'ny baiboly. Loza ho an'ny tany, loza ho an'ny ranomasina, fa nidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe. Nidina ho aty ambony tany ny devoly miaraka fahatezerana lehibe, dia mitondra olana sy ady tsy avahana, mitondra retina tsy aisitranina, manakana valim-bavaka, manakana fitahina, mitondra karazana fahoriana eto ambony tany sy eo amin'ny olona izy. Zany no ataony devoly satria efa fantany io voasoratra io kely sisany androny. Ny devoly ke mahafantatra, tena mahafantatra fa efa kely sisany andro anaovany misy eo ato ambony tany. Tsy hoe lentsony dia ho avy Jesosy aka sy apakatrareo izay azy mba ho any amin'ilay toerana misy ny ray le voakan'Andriamanitra. Dia raha samy foaty any dia amelo mafy izay io ny devoly, amelo mafy izahay. Ka ny toromarika omeko antsika fiangonana dia izao hoe ny riko matsy tsika rehetrarehetra eo samy haritra hatramin'ny farany, ary samy ho tonga ho somatsara any amin'izay misy ny raintsika, any amin'izay misy an'i Jesosy. Ka rehefa tonga any tsika dia fampiaraba, araba rahalahy, araba rahavavy, araba fa tonga soa ety amin'izay misy ny raintsika isika. Engany ka ianao sa tonga soa zany, ho tanteraka tsy araitrane zany. Ka zao zany torehitra omeko atsika, akoatra le fiomanana, hoe fiomanana isan'andro isan'andro, dia izao na inona ataka ataony devoly dia zao ihany: tandremo aza kivikivy mihitsy ianao, fadio ny miemitra na ny verin-dalana. Na inona ataka ny devoly, araka le nambarako teo hoe misy olana, misy ady tsy mety voava mihitsy, misy aretina tsy mety sitrana mihitsy na dia efa nametra tanana sy nanaovana vavaka manokana azy ianao, toy ny hoe tsy mbola azonao foana ny valim-bavaka, toy ny hoe disy fanantenana tatranao na disy fanantenana teoroanao. Zavatra mety andalovantsika daholo zany raha mbola vela eto ambony tany ety isika. Zay no mahatonga amin'ny teny manao hoe tandremo aza kivikivy mihitsy, ary indrindraindrindra fadio ny verin-dalana. Fa ny mampahery dia ity zao ny teny nataon'i Jesosy, Jaona 4:17. Hoy izy: aza matahotra ianareo, aza matahotra ianareo izay fa ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana. Jesosy mitsy ny tena hita fahoriana ianareo, nefa matoki fa tsy mitovy amin'ny olo zao tontolo izao ianareo, tsy mitovy amin'ny jetilisy, rendra fa hiara-ny fahoriana. Dia zay no izy ny aminy, tsisy azo atao ntsony fa hita mandramatiny azy. Fa ianareo kosa zao zay ianareo efa naresany ity zao tontolo izao ity, ianareo ihany koa zany aresy. Amen. Andao hiteka faran'izay mafy dia mafy isika.
raha mbola misy mafino zany dia ataovy ihany. Raha mbola mitoetra tsara, raha mbola miorina tsara ao am' Jesosy ianao, ekena fa enjana ny olana sy ny ady, ekena fa mafy be le fitsapatoetra, le fahoriana atrehana. Fa ianao amin'ny maha-olon'Andriamanitra anao, ivoaka mpandresy foana ianao. Efa voasoratra zany, ivoaka mpandresy foana ianao. Tandremy ihany koa zay ny toromarika manaraka. Tandremy ihany koa ny matory ara-panahy, na ny mangatsitsika ara-panahy. Tsy mety amin'Andriamanitra zany, tena tsy mety amin'Andriamanitra zany. Ny an'Andriamanitra dia zao, mila olona mafana fo mandrakariva izy, tozoro mafana fo. Mila olona tahaka izany Andriamanitra. Tsy efa mba heninareo ve ny tantaran'ny fiangonana tao Laodikia? Mpamaky baiboly ve ianareo? Raha mpamaky baiboly ianareo dia mahafantatra tsara mihitsy tantaran'ny fiangonana tao Laodikia. Andao ke vakitsika ny voasoratra Apokalipsy 7 dia 15 manomboka hatreo ny vakiny. Apokalipsy 7 andao vakitsika ny ato. Hoy ny tompo, fantatro ny asanao ry fiangonana Laodikia, fa tsy mangatsika na mafana ianao, aleo mangatsika na ho mafana ianao. Fa satria hitako matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsika, dia alohan'ny vavaka ianao. Zany hoe ny olona matimaty ara-panahy zany na ny olona matoritory ara-panahy zany araka io teny Jesosy io, tsy tazominy ao anatin'Andriamanitra, fa alohan'ny vavan'Andriamanitra. Alohany ny sakafo avoaka ao mava, aloha sakafo tsy tiany, sakafo tsy zakany vavoly. Dia ny fiangonana kristianina izay avoaka an'Andriamanitra vao anatin'ny vavonina, alohany dia fiangonana tsy mety amin'Andriamanitra satria matimaty. Mila olona mafana foan'Andriamanitra. Manomboka androany ampahiresiny ianao, aoka fanafo an'i Jesosy ianao, aoka fanafo an'Andriamanitra ianao, aoka fanafo amin'ny fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Mila olona mafana fo Andriamanitra. Dia atao amin'ny Romanina 7 andao vakitsika. Romanina 7 zao ny voasoratra, manomboka amin'ny 1:12. Ary tokony hanao zany indrindra isika satria fantatsika ny andro fa ankehitriny zao dia ora tokony hifoazanareo amin'ny fatoriana. Fa ankehitriny ny famonjenantsika dia akaiky no tamin'ny andro vao nenontsika. So vaninandro misy antsika zao zany vaninandro fifoazana, tsy tokony hatoriana intsony. Marina fa mbola atao hoe klasy ny alina, fa tsy amin'ny 7 alina akory, tsy amin'ny 10 alina na amin'ny 2:10 alina, fa efa any amin'ny 3 maraina ho any na amin'ny efitra maraina ho any. Tsy hoe lintsony zany dia posaka amin'ny masoandro. Zay zany le fanoarana mety Paoly apôstôly mampafantatra antsika mikasika any amin'ny fiviany Jesosy. Ary tokony hanao zany indrindra isika satria fantatsika ny andro fa ankehitriny zao dia ora tokony hifoazanareo amin'ny fatoriana. Fa ankehitriny ny famonjenantsika dia akaiky no tamin'ny andro vao nenontsika. 12 efa ho lasa ny alina, zany hoe tsy amin'ny 7 alina, 10 alina, 2:10 alina, fa efa mbe akaiky kokoa ny andro. Zany hoe efa any amin'ny 3 maraina na efitra maraina, ka aoka arintsika ny asa maizina ka hitafitsika ny fiadiny mazava. 13 aoka isika hitondra tena tsara toy ny amin'ny andro, tsy amin'ny filalaovan-dratsy na amin'ny fahamamona, tsy amin'ny fijangajangana na amin'ny fijerijejona, tsy amin'ny fifandirana. Tandremy mifanditra ripino, ianareo groupe eo dia mifanditra, ianareo mpivady mifanditra, aza manaiky to amin'ny devolo amin'izany, na amin'ny fialonana. 17 fa hitafidy Jesosy Kristy tompo ary azamiany amin'ny nofo atateraka ny filany. Mila mifotateraka amin'ny torimasontsika isika, ary mila miala amin'ny fangatsatsiana
ara-panasika fa izany no tian'Andriamanitra hita ho ifiainatsika mialon'ny avian Jesosy eny amin'ny raony lanitra fa ho avy tsy ho ela izy averiko indray efa mbiam-baravarana izy ary amin'ny fotoana tsapozina ho avy izy aka sy apakatra atsika ka zay tsara fiomanana azo antoka fa ho tafita hitsenan'i Jesosy ary araka amin'ny mandrakizay ao amin'ilay toerana izay fanamboariny ao amin'izay misy ny ray fa nisan'ny tena lehibe ihany koa dia ity aoka androso foana isika na inona olana ady tsy evahana na inona aretina tsy aisitranina na inona valim-bavaka tsy mbola voaraina ho hatramin'izao na inona fahatsompanentenana nitranga teo aminao dia averiko indray le tengo tiare aloha hoe tsy mahazo manao kivikivitsika tsy mahazo miemotra tsy mahazo averinala atsika faraka ny toromarika omen'Andriamanitra mila mandroso foana isika tahaka zanaka Israely zao niala tany Egypta ary zareo tanjon'Andriamanitra dia hoe ho tonga any amin'ilay tany tondradrosy tantely dia niainga zareo tena mpandehanana ange nandalo zavatra hafahafa ihany reo zanaka Israely fa dia zay nandroso foana zareo nandroso foana tapoka tsy napozina tojo ranomasina mena stop zareo nakasaina nakeritreritra hoe ahoana tokony atao fa ranomasina mena io amin'Andriamanitra nefa tsy mety zay nanao stop zay tsy mety zay fa amin'Andriamanitra mila mandroso foana ny olona na dia ranomasina mena ary io zay no antony natokan'Andriamanitra ny teny Exodus 2:15 hoy izy ta Mosesy ry Mosesy eo lazao amin'ny zanak'Israely mba androso ekena fa ranomasina mena io fa tsy mahazo manao stop ianareo fa lazao amin'ny zanak'Israely mba androso dia lasa Mosesy nitarika ny zanak'Israely mandroso dia niasakasaka nakao loana Mosesy manaraha hay ianareo satria zao rehefa tsy mandroso ny kristianina tsy mandroso ny olon'Andriamanitra tsy misy azon'Andriamanitra atao fa rehefa mandroso isika dia fantatr'Andriamanitra zay tokony atao rehefa nandroso ny zanak'Israely inona ny tranga surprise zavatra tsy mieritreritana zanak'Israely hitranga noho ny nataon'Andriamanitra ny tranga le ranomasina mena midadasika be tsy hay atao inona tao anatin'ny raim-pimaso resy valo ho ny fomba fitena ankehitriny tonga dia sarakaroa aviavanana dia teo ampovoany izy tany maina nafany zanak'Israely nandeha nanohy indiany ho any amin'ilay tany tondradrosy tantely zay mihitsy ny tena tian'Andriamanitra ho fiainantsika kristianina eto androrakely tsy manao stop tsy manao an'izany stop zany ianao fa dia mandroso foana enjana ny ady fa dia mandroso foana mafy ny ady hatrena mandroso foana mafy ny fitsapan-toetra mandroso foana fa tsy manao tahaka ny olona sasa zay efa niemotra zay efa miverin-dalana matoa nataon'Andriamanitra nandren'izany isika satria efa tombotra ny andro ary tsy tian'Andriamanitra ho very isika na dia anankiray azy ohatra ihany koa Luka 2:10 ahitana tantara Petera avy nanarato Petera sy ronamany dia tsy nahazo na inona tena arabaky tena tsy nahazo na inona kivy ry zareo fa dia ody tanapolo hamonjy tokantrano sy mivady aman-janaka soa ihany fa nandalo Jesosy dia tonga Jesosy resaka tamin'ny Petera izy dia ireo namany Petera moa herinany ery mijerijery hoe inona ary zao mba resan'io lehilahy io amin'ny Petera inona re mba teniny dia ody Jesosy tamin'ny Petera alaivo ny aratonao dia makanisana ny lalindalina dia alatsaony ny aratonao mba azahoana trondro na aminany Jesosy hoe raha mandroso ianao ka mandatsika ny aratonao dia azo azandrano be dehibe dia Petera tamin'io lasa eritreritra ihany hoe ity lehilahy ity nge tsy mbola hitako nanarato na dia ndray mandeha azy dia izy indray ve zany no mamety toromarika azy efa pro amin'ity fanaratony ity zany nge efa pro fa tokasaina indray izy tena ekeko ihany ny teniny aloha androso any amin'ny lalindalinao ka rehefa nandroso izy
tanteraka ny teny nataon'i Jesosy, rehefa minaninana ny teny Jesosy nahasotrondro be dehibe izy, ary noporofon'Andriamanitra hoe ny trondro azonao dia tsy zavatra kely na bitika fa trondro, sy ho vitanao samirery ny aka azy, atsovo ry namanao, atsovo ry Jaona, atsovo ry Jakoba, anampy anao. Dia feno ny lakana anankiroa, ary efa saika ny lentika mihitsy noho ny abetsan'ny trondro azony. Ry havanao mila mandroso isika e, za ihany mila mandroso isika, fa rehefa mandroso anao dia fantatr'Andriamanitra izay tokony atao anao, ary manana faharetana, fa tsy hoe nandroso anao androany, nandroso anao tamin'ny heriny, ohatra ny tsy molitako be ihany, ka rehefa tsy hitanao be ihany ary dia aninony ianao, iverin-dalana anaraka devoly ve, anaraka fomba devoly ve, dia mieritreritra viana fa afinaritra be ny fiainanao, ho tsara fehefary anao, tsia zava-dozany ihany, fa ny mety dia ny mandroso foana, mandroso ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia ho famaranako ny hafatra dia ity, raha momba an'Andriamanitra efa ela izy no namonjy anao, ary ianao dia efa soratana io boky fiainana ny anaranao, fa ianao dia olom-boavonjy, ianao dia mendrika nomena ilay toerana namboarin'i Jesosy, mendrika niaraka amin'Andriamanitra ray mandrakizay ao an-tranony. Amen na amen na, zay tsy natanjon'Andriamanitra ka le fiainana mandrakizay. Dia zao no nambaran'i Jesosy, tantarako aminareo aho fa sarotra be io lalana io, tery dia tery io lalana makany an-danitra io, ety dia ety, fa lalana makany amin'ny fahaverezana malalaka dia malalaka, anika vitsy no mizotra makany amin'ny lalana makany amin'ny ray, fa be dia be no miazakazaka makany amin'ny lalana mikodana makany amin'ny fahaverezana. Fa ianareo toka eto kosa ho Jesosy asa mandehany amin'ny lalana mikodana, fa mety eza hiaritra, mety eza hisisika, manana tanjona hoe mitanjony raiko mitanjiko, dia le fiainana mandrakizay. Andoka efa kitsika ny voalazan'i Jesosy, Matthieu 7 dia ny 9:70 ho Jesosy midira ny vavahady ety anareo, ety le vavahady, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana zay makana ny fahaverezana ka maro ny miditrany. 9:70 fa ety ny vavahady ary tery ny lalana, zay zany le makany an-danitra, ka vitsy no mahita azy. Tsika zany zao efa nampahafantarana marina dia mety eza hisisika, fa tsofoko rano ianareo samy hotafita daholo, hotafita ianao, hotafita ny ankonanao, hotafita ny olo akaiky fonao, hotafita zao fiangonana ray manontolo zao, andao hiteka farazay mafy be. Alleluia! Andao ary hivavaka avy hatrany dia namafy ny faloroantsika tena ho an'Andriamanitra, anompanao hatramin'ny farany ao Andriamanitra ao. Zay tombavaka tsika rehetra, samy mivavaka aza izy, ny mpidera tonga dia maka toerana, samy mivavaka izy, samy mivavaka. Aseho ilay fahavononana, ilay fiomanana tsara indrindra, aseho fa volikijoro hatramin'ny farany ianao, tsy ho kivy, tsy emotra, fa volikijoro hatramin'ny farany ianao. Samy mivavaka araka izany tsika rehetra, samy mivavaka araka izany tsika rehetra. Samy mivavaka araka izany tsika rehetra. Andray lehibe ho antsika ty androandroany ity, andray toa zato, tsy hoe letso dia ho avy Jesosy ka iomana ho amin'izany fitsenanan'i Jesosy zany isika, iomana ho amin'izany fahasoavana be zany isika. Halleluia, halleluia, halleluia. Halleluia. Raio
ho am'izany tokoa ane ty fiangonana ray manontolo ity tsisy na dia olona ray azy aminay ka kivikivy na emitra fa dia iroso dianay na dia tery ary ny lalana isisika izahay ho tafita daholo ty fiangonana ity misaotra anao Andriamanitra misaotra anao ao halleluia 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 ny foky ny mpamonjy mangetaentanao maniry lalandava zany ny irahirahantsika manao ho fanamafisatsika fa ho an'Andriamanitra hatramin'ny farantsika halleluia misaotra tompo avetsika fandrony ifokory mpamonjy sotra raha io fa sitrakao ny namonjy amin'ny fanahinay ary sitrakao ny tondranao anay ho any amin'ilay tanjonanao dia ilay iarahonina aminao ao an-tranonao raha io any amin'ilay toerana fanamboaran'i Jesosy dia ilay nomena anarana hoe fiainana mandrakizay misaotra ho tafita somatsara ho amin'izany avokoa ane zao fiangonana ray manontolo zao amin'ny anaran'i Jesosy amen alleluia amin'izao fotoana zao tsika dia andao iroso hitondra ny fanatitra aza tao amban-javatra ny fanaovanao ny ampahafolo-kariny fa teny ny baiboly zany dia avy eo tatazany ny toerana ny fanatitra fanaontsika mazatra hatramin'izay dia fampatsevana mandrakariva ity isika toky ety anareo mamonjy fotoam-pivavahana dia mandraisa anjara amin'ny fanoanana ny émissiontsika na télévision na radio ety anoloana raha samy mandray anjara daholo tsika manana be ianao dia mamebe kely ananao tsy maninona faly Andriamanitra mahita anao manoana dia zava-dehibe izay mandroso ary tsika hitondra ny ampafolon'izay ny tahinantsika dia hitohy ny fiderana an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao
afamafan Jesosy. Dia rehefa vita moa zany ny fanomezantsika ny fanatitra fanaontsika hatramin'izay dia isy indray valopy a rakidehibe izay hozaraina dia averintsika amin'ny herin'ny androany ho fanaonantsika ny asan'Andriamanitra indrindra fa ny fanamboarantsika tranon'Andriamanitra satria fa io manao amin'izany tsika ka ankatantsika ireo raim-pianakaviana androso izaran'ilay valopy izany dia aiza koa ny renim-pianakaviana mpanatitra androso amin'izay tsy ela be mandrosotsika tsy dia misy renim-pianakaviana eto tsy dia misy e ay nakiro ihany kaiky tonga dia efa alefaso ny ariana dia takizao zany filazana takizao ny filazana ampiarako amintsika fiangonana ataovy zava-dehibe ny fiarah-miangona dia androany zao a amin'ny 10 ratoandro toy ny efa fantatsika misy ny vavaka fanafana tsa miarantsika mihitsy ratsy rava io tsatoka ataony devoly io mpanao sakana io na amin'ny lafinina na amin'ny lafinina dia raha riva indray amin'ny roa tena fotoana spesiala eto fiderana makotrokotroka ary manentana hoe tsy maintsy tonga ianareo tsy maintsy tonga ianareo inona ny antony dia zao nay vavaka sy nay ny talohantsika mba tsy handalo eo tantanarivo ny cyclone batsiraina eminaty dia zao ny faminaniana nomen'Andriamanitra tamin'izareo mba tsy niditra hotineko izy izy mifatezerako amin'ny Tamatavy sy Antananarivo dia zay zany dia navilin'Andriamanitra lalana le cyclone nay nangataka tsika tokony hisaotra tokony hidera satria tsy hoanika cyclone ho hafa mbola misy ihany koa araky ny heniko hoe ka sao sanatria ka malahelo Andriamanitra tsy manalala ny saotra sy ny dera azy anao dia raha riva no tanterana izy io tsy tsika rery ihany no manao ny fisaorana io a fa fiangonana be dia be manera Madagasikara zany indrindra fa amin'iny faritra tsinana iny sy aty faritra misy atsika aty a hisaotra an'Andriamanitra ka tongava ianareo dia na izany azy ny mpiandraikitra zany a mivory ianareo misikolalady fa betsaka zavatra horesanao a momba ny sosialy a momba ny fomba entina mampatanjaka ny ara-panany fiangonana fomba entina mitona olona ho an'i Jesosy ny be dia be zavatra horesanao zavatra ho atao le zavatra resanao ka dia any zany ny mpiandraikitra rehetra fa ny rehetra dia eto io koa tsobo fiangonana e tsomo ty toerana ity fa dia zay tonga avy etontsika rehetra zany amen na dia ny raim-pianakaviana moa anao vavaka tendrombohitra nareo a ka dia aoka io manao amin'izany amin'ny sabotsy 12 volana marsa ho avy zao zany dia tsika moa amin'ny 12 na amin'ny 2 miaraka pompon'Andriamanitra vahiny dia pasteur atsika avany atsimo no avy eto amintsika hitondra zay fahasoavana na pomban'Andriamanitra zay a ho antsika rehetra ka dia mila tonga daholo tsika rehetra amen na dia amafisiny ihany keo fa amin'ny herin'ny androany misy fandraisany fanasan'ny tompo samy mitondra ny mofony daholo ny tsiraray avy samy fampilaza mba tsisy anao trambina hoe hitondra mofo fa teny hitondra daholo tsika rehetra dia ity filazana anankiray spesial amin'ny herin'ny talata ho avy zao amin'ny herin'ny talata alady fa 9 volana mars andro tsy fiasana andro tsy fianarana dia inona tiako entanina ho fanomanantsika ny amin'ny fiavian'i Jesosy tsara ianao tonga eto ny maraina ny valosasany hivavaka hifadianina mila tonga ianao hoe dianaiky ny baiko devoly ve anao tsy aloha kamo aza mandery aza mazoto zany ianao fa mijanona dia amin'ny 12 fotoam-bavaka fotoan-dehibe efa matetika tsy afaka tsika andavanandro fa mianatra miasa ankehitriny malalaka fotoana ianao patron tenanao tongava eto
amin'io talata io fotoan-dehibe mihitsy io zay le izy a talata heriny talata ho avy zao le izy zay zany no filazana apetraka amintsika rehetra ka dia mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ho amintsika tsiraray avy efa maraparana fotoana isika eka andro tsy fiasana io ka andro tsy fiasana io andro valo marsa dia zay mahatonga antsika hitanina mba ho tonga daholo rehetra tsika rehetra na lehilahy na vehivavy io tsy vehivavy fa lehilahy rehetra tonga eto daholo manotrina vadiny izy nefa tenin'Andriamanitra ho antsika rehetra le afatra entina eto fa marantsika fotoana aza dia hivavaka tsika ka angatako raha matoa vadiko androso ety anoloana izy ny vavaka ho antsika Alleluia. Isan'ny raha matoa vadiko ho anareo izay mpino tateoriana ka tsy mahafantatra azy. Lavitra be moa nareo hoe ka tsy afa-mandinika tsara hoe tahaka ny ahoana ny endrika amam-bikany a fa dia io izy io. Dia zao zany no tiako azavana kely amintsika. Misy aminareo izay tateoriana zany a no tia fantatra hoe izy ary ny vadin'ny paster io hoe tahaka ny ahoana ary ny vadiny ary tsy mba henonay tsy mba hitanay hoe mitoroteny na manana ndraikitra hoe hikarakara ny rem-pianakaviana na tsy fantatro sy izay faheninao any ambadika any tantaraiko aminareo aloha fa izy dia tena vehivavy mafana fo tena mafana fo ary tsy vitany hoe vehivavy mafana fo fa vehivavy tena mahavita zavatra rehefa manao zavatra zay zany aloha izy mbola tany Antsirabe ny nahitako azy voalohany tany izy nefa hitako hoe tena mahavitibitika mihitsy mandeha toroteny eny an-tsena izy rehetra dia fa hitako hoe tena tsara jereny ty olona ity taty Antananarivo indray a dia mbola mitoy zany hafanampony zay izy mahavitibitika zany nianatra teny amin'ny université teny Ankatso moa izy tamin'izany a dia hitako tena tsy miraty mihitsy ny hafanampony ho an'Andriamanitra fa na izy rery ary dia mahavita mitoroteny eny Andravoahangy eny amin'ny tsena Andravoahangy tena vehivavy mavitrika mihitsy izy dia dianiko indray ny tantara dia raha nanokatra fiangonana tany Tamatavy a dia nisan'ny nahafana fo tamin'izany izy ary tena namokatra be mihitsy tamin'ny fanokafana fiangonana tany Tamatavy naomy be mihitsy izy tamin'izany nanokatra fiangonana tany Mahazonga dia mbola naomy be mihitsy izy tamin'izany mbola velona ny mpino sasany tamin'izany fotoana izany tany Mahazonga namokatra be tena nahafana fo mihitsy izy tena hitako hoe mety amiko tena mety amiko Alleluia. Dia zao ihany koa raha nanokatra fiangonana tany amin'ny faritra Zavatsika tao Sambava dia izy no nitarika ny ekipa tsy haiko na tsy tsaroko izany na folo mena daty eo nalatsaka kely ny ekipa netiny ay 12 netina nanokatra fiangonana tany Sambava tamin'izany mbola ratsy ny lalana bevoka izy tamin'izany bevoka ilay zanakay vavy matoa fa dia tsy ny raty lasa izy nandeha nitarika tany nefa natry ny herinandro 7 andro sa 9 andro teny andalana foana ny tômôbila mandeha nakany faritra Savahiny ary nisy vehivavy anankiray izay pateratsika ao Ambodingezika amin'izao fotoana izao tamin'izany mbola kely io ranabavy kely io zao ny teniny tena velomina tany rehefa tsy tavaveriny etsony satria jereny mandeha lasa ny ray andro tsy mijanona 2 andro tsy mijanona 3 andro tsy mijanona fa mandeha foana tômôbila 7 andro vao tonga tany Sambava navitika tamin'izany ary nahafana fo tamin'izany zao vehivavy zao ary na dia nanoloana an'ireny trano fiangonana namboariny ireny azy trano fiangonana Refy
dia saika izy daholo nanamboatra an'ireny trano reny mandeha latsinainy dia verina sabotsy dia vitany fanamboarana trano nafana fo tamin'izany izy trano ray tamin'ireny ihany no namboariko satria efa tonga tamin'ny fotoana tsy navitany an'ilay tranontsony izy dia nyray tamin'irey ihany no narako maso nanamboatra azy fa ny ankoatran'izay dia izy daholo nanangana azy ny tiako amara amintsika zany a vehivavy mafana fo vehivavy mavitrika izy mba tonga anareo tsy anontany hoe mba tahaka ny ahoana ry zao vatany paster zao tsy mbola hitako mihitsy tsy dia fantatro inona reny tena mba ndraikiny fa noho ny antony manokana moa dia zay zany programan'Andriamanitra nataon'Andriamanitra manao repos kely izy aloha Andriamanitra malala ny antony raha ny tokony ho izy efa maty izy tany amin'ny taona 2018 tany a 2019 indrindraindrindra tokony efa maty izy fa efa tsy natiany no vela intsony ka ny kanjo velona aina mandrika kehitriny dia hoy aho hoe matoa velona izy mbola misy zavatra ilain'ny tompo azy aoriana kely ao zay tsy fantatra hoe manomboka roviny fa dia miandry sika fa ny tompo amerina amin'ny loniny kasiny amin'ny fiainany sy ny fanompony zay zany momba azy a raha tiako hazavaina tsotsotra aminareo mba tonga anareo tsogaga hoe zary zao madama amin'ny paster zao io izy io tsy haiko zay fijerinareo azy fa amiko aloha tena mety alleloia dia izy zany nivavaka ho antsika amin'izao famaranana ny fotoam-bavaka izao dia misy solomaso ity adino tamin'ny heriny a manatona ity izay tompony ndao ary tsika hivavaka sotra ny tompo a ny amin'ny fotoana teto izay tanteraka somatsara Andriamanitra misaotra anao izahay noho ny fitiavanao sy ny fahasoavanao misaotra ny amin'ny fotoana tanteraka teto androany mino aho fa ny tsiraray avy dia notahinao ary natsapa fahasoavana avy aminao Andriamanitra asehoy hatrany ny herinao sy ny voninahitra ao amin'izao fiangonana izao ary ao ka mitana maherinao nitsotra eto hitany fiangonana ary raha hiala eto izay dia miaraka aminay ihany ianao fa tsy ahafoy anay Andriamanitra zay ny atony atongovanay eto hitady ianao hitady nitavanao hatrany Andriamanitra fantatro fa lehibe ianao tsara ianao ary mahery ianao mitsinjo ny tsiraray avy hatrany ianao Andriamanitra ary raha misaraka eto izay dia tsy mandeha irery fa miaraka aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovana izany vavaka izany misaotra tompo halleluia amen dia samy hotahin'Andriamanitra daholo a sy rehetra tompo